faly miona aminao indray amin'ny anaran'ny tompo ary mirary indrindra ny fitahin'Andriamanitra ho amintsika rehetra eto ampanarahana ny fandarana mana isan'andro. Verina mankany amin'ny bokin'ny Salamo sika, mazava loatra moa fa fideranan'Andriamanitra ny salamo mazana, toy ny kalony ao, toy ny kirano ao, fankalazana an'Andriamanitra no ao, fanambarana ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra no ao, ary noho izany dia tsara raha mbola iara-misaotra n'Andriamanitra hivavaka aloha isika. Misaotra anao tokoa zahay Andriamanitra rainy azay ny an-danitro noho ny famondramponao. Tsara indrindra anie ny manana ny teninao ary tena mahafaly ny fony mandinika izany teninao zany, satria tsy vitan'izay hoe fanily ny tongotra sy fanazavana ny lalanay fotsiny ny teninao. Tena fanahy sy fiainana, manome anay aim-baovao, manome anay hery vaovao, manome anay fifaliana vaovao. Na inona mandalo aminay eto amin'ity zao tontolo zao ity. Ka dia misaotra indrindra ry Tompo. Mangataka aminao ary zahay raha andinika ny teninao indray anio, aoka ny fananao masina no ampitoetra zany teninao zany ao aminay, ka anjary fiainanay ny teninao ary ho voninahitra sy anaranao Tompo ny vokatra zany. Amin'ny anaranao Jesosy Tomponay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Salamo 4:7 no vakintsika. Eto dia tsara ihany manamarika fa rehefa mamaky ny salamo sika dia tononkira moa ny salamo, ka tsy atao hoe salamo toko 4:7 rehefa mamaky azy ianao na iza na iza, fa ny tokony hamakiana azy dia ny hoe salamo 4:7. Salamo 4:7 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 12 no vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra no aro sy hery ho antsika, mipamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Koa izany tsy hatahorantsika, na dia ho levona aza ny tany, na mifindra ho any anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra, na mirondrona sy misamboaravoara aza ny onjany, ka miorooro ny tendrombohitra noho ny fisafokany. Misy ony koa ny sampany dia mampifaly ny tanànan'Andriamanitra, fonena masiny avo indrindra. Andriamanitra no ao afovoany, ka tsy mba hihetsika izy. Andriamanitra no hamonjy azy rehefa madivo maraina ny andro, ny tabataba ny fireneny samihafa, mikotrakotrana ny fanjakana maro, nanonona ny feony izy ka niempo ny tany. Jehovah Tompony maro no momba antsika, Andriamanitra Jakoba ny fiarovana avo ho antsika. Avika jereo ny asan'i Jehovah, zay mahatonga faharavana ety an-tany, mampitsahatra ady hatramin'ny faran'ny tany izy, manapaka ny tsipika sy manito ny lefiny izy, ary mandoro ny sarety amin'ny afo. Mitsahara ka aoka ho fantatrareo fa izaho no Andriamanitra, hisandratra amin'ny fireneny samihafa aho, hisandratra amin'ny tany aho. Jehovah Tompony maro ny momba antsika, Andriamanitra Jakoba aro ho antsika. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Ny mpandinika anankiray dia nanoratra ny lohateny eto ka nanao hoe fahatokinan'Andriamanitra fiarovana mafy. Lay mpandinika soatra masina iray koa dia nanao hoe ity salamo ity dia azo lazaina hoe lay salamon'ny fiantoanaina. Fa inona nge no ambarany? Ny amin'Andriamanitra
inona no ambarany amin'Andriamanitra? Tonokira izy ty, ny ataon'ny mpivetihira, tonokira hanambarana momba an'Andriamanitra, ny asan'Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra. Ka izay ambarany eto voalohany momba an'Andriamanitra de ny hoe Andriamanitra aro, hery, mpamonjy. Andriamanitra no aro sy hery ho antsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahorisy. Ny mpanao salamo nanohitra ity salamo ity ry havana dia tsy mbola nahita an' Jesosy tonga teto tany, zany hoe testamenta taloha ity salamo ity, ary tsy mbola nahalala mihitsy an' Jesosy izy. Eto nefa de hitantsika fa ireo zavatra rehetra voalaza eo reo de hitatsika any amin'ny testamenta vaovao. Mpamonjy, hery, aro antsika Andriamanitra araky ny hitatsika amin'ny andininy voalohany io. Ireo tena reo koa nefa dia tena azontsika mpiarina avy hatrany am' Jesosy Tompo. Zany hoe azontsika lazaina koa hoe lay Andriamanitra tonga nofo, lay Immanuel, Andriamanitra eto amintsika, lay Jesosy Tompo, mpamonjy, hery, aro ho antsika. Nahoana angao isika raha teraka tany am-pihinanam-bilina Kristy dia zao ny filazan'ny anjely tamin'ny mpiandrondry. Aza matahotra fa indro milaza teny somafaly aminareo aho, fifaliana lehibe zao ny olona rehetra fa mpamonjy no teraka ao anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy Tompo, mpamonjy. Jesosy Kristy mpamonjy, amonjy amin'inona nefa ny voalohany indrindra de amonjy atsika ho afaka amin'ny fahotana. Izany ny voalohany. Ny mampalahelo dia miovy zany am'izao fotoana zao, ka tsy zay tsony ny tena tediavin'ina fa hoe mpamonjy amin'ny fahoriko izy rehefa tsy manam-bola aho rehefa sahirana aho rehefa zao aho de mamonjy am'zany izy. Marina zany. Kanefa ny tena mampamonjy an'i Kristy dia izy mamonjy antsika ho afaka amin'ny fahotantsika. Izy no amonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotana. Satria hitatsika fa teto ambonin'ny tany de nanao zava-mahagaga tokoa an'iny Tompo hoe namonjy olona saika safotra tamin'ny onjan-dranomasina izy ny mpianany zany, namoky olona tsy omby 5,000 izy raha ohatra ka nona ireo, nanasitrana ny olona tamin'ny aretiny izy. Marina zany. Kanefa raha izany fotsiny nahatongavany dia tsy ampy ny fahalalantsika azy, fa nahatongavany indrindraindrindra de ny amonjy atsika ho afaka amin'ny fahotana. Voalaza eto tokoa fa hoe mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana Andriamanitra. Marina zany. Mbola hitatsika eo amin'ny manaraka fa ny porofina mihitsy zany hita miariary zany. Saingy zao rehefa tonga kosa Jesosy Tompo de tokony ho fantatsika ny tiany voalohany de zao ho afaka tsy hoe ny pelatana Satana tsony ianao, tsy ho andevon'ny ota intsony ianao. Hanike zany nanolorany miainy ho faty teo ambony hazo fijaliana mba ho voavela eloka ianao ka ho tonga olon'afaka fa tsy ho andevon'ny ota intsony. Rehefa olon'afaka tamin'ny fahotana ianao, mazava loatra tonga zanak'Andriamanitra ianao, ary rehefa zanak'Andriamanitra ianao dia mamonjy ianao amin'ny zavatra samihafa ny Tompo. Fa izao aza ny zavatra samihafa aloha ny mahamay anao. Aizany hoe mila vola aza aho de vola aloha ny mahamay ahy, asa aloha ny mahamay ahy, zao aloha ny mahamay ahy. Fa mahamay ny Tompo raha nidina teto tany izy ka nanolorany ainy teo amin'ny hazo fijaliana de satria tiany ho vonjena ho afaka amin'ny fahotanao ianao, ho tonga olom-baovao ianao, ho tonga zanak'Andriamanitra ianao, ho mpandova ny fiainana mandrakizay ianao, tsy ho very fa hanana fiainana mandrakizay. Fa ny amin'ny hoe hery, mila hery isika, mazava loatra zany. Fa ny olona novonjena manko de mila hery izy hoentiny miady amin'ny Satana, satria eto am'izao tontolo zao de misy fanjakana roa. Ny fanjakana anankiray de ny fanjakan'ny maizina, ary ny fanjakana anankiray de ny fanjakan'ny mazava. Ary ny azahoanao miaina ho fanjakan'ny mazava ho vavolombelona eto am'izao tontolo zao dia ny fandraisanao ny hery avy amin'ny Tompo, ary io hery avy amin'ny Tompo io de fanambaran Jesosy hoe azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo. Izany hoe ny fanahin'Andriamanitra ray sy zanaka atao hoe fanahy masina rehefa menanao io fanahy masina io
satria nanaiky ny famonjena nentin'ny tompo Jesosy ianao rehefa omenanao io fanahy masina io, de izany fanahy masina zany no hery hoentinao mandresy ny fahavalo de ny herin'ny Satana zany. Omenan'io fanahy masina io ianao, ary zao mivolazany hoe azo hery anareo amin'ny lahatsahan'ny fanahy masina aminareo de ho vavolombeloko any Jerosalema sy Jodia rehetra any faran'ny tany. Jesosy tompo mpamonjy manolotra ny hery amin'ny fanahy masina ho antsika. Nefa koa araky nitatsika de ny hoe aro ho antsika izy, aro, toky, antoka ho antsika. Ary zao nyteniny alohan'ny akaran'ny tany an-danitra hoe indro zao momba anareo mandrakariva, miaro anareo mandrakariva, ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo zao. Zany niny fahasambaran'ny olona miaraka aminy, na de tsy hitan'ny olona aza, na de tsy hitan'ny olona aza, dia matoky izy fa misy mpiaro. Ny assurance moa ry havana, ianao mitondra tomobile io zao, mandeha eny an-dalana ianao, tsy mahita ny assurance any ianao, ohatra hoe assurance aro na havana ny assurancenao any amin'ny 67 hectara na any Tsahavola ny assurance aro, ianao nefa any Mazoenga na any Diego, nefa raha sanatria misy zavatra mitranga any aminao any, dia lay assurance na de tsy hitanao azy, misy taratasina assurance any aminao, de azonao antoka hoe ay, misy taratasina assurance any aty amiko aty, ka na de tsy hitako aza zany assurance zany, ny taratasiny de eto amiko, fa miaro ahy izy na de tsy hitany masoko eto aza. Mihoatra lavitra noho izany Kristy. Misy taratasina assurance any aminao any rehefa nanoray azy ianao. Fa zao ny teny ao anatin'lay assurance, ao anatin'lay taratasina assurance, indro momba anao mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo zao. Ka na tsy hitan'ny masonao azy izy, le taratasina assurance de any aminao. Mahatoky la efa nanao ny teny fikasana, ary zany ny toko atsika ny amin'io Andriamanitra io, ny amin'io Kristy Jesosy tompo io. Zavatra hitatsika ihany koa ny momba an'Andriamanitra, satria ny fanontaniana apetrakitsika moa de zao tononkalo izy ty, ary inona no ambaran'lay tolonkalon'lay mpanoratra ny momba an'Andriamanitra. Izany zavatra zany mahatonga atsika tsy atahotra ozy, na mifindra aza ny tendrombohitra, na mirondrona aza ny ranomasina, na miororo aza ny tendrombohitra, na inona miseho, na misy cataclysme naturel aza, Andriamanitra ny miaro antsika. Zany ny toko an'ny olona miaraka amin'Andriamanitra, ary zany ny toko an'izay miaraka amin'ny Kristy Jesosy tompo, ninona mitranga Jesosy, na ny lanitra ho manga Jesosy, ho feno, na isy fahoriana aza Jesosy tompo, na iozongozona aza ny tany, tsy atahotra ny loza aho i Davida fa ianao no amiko. Antoka ho antsika zany. Zavatra anankiray mendinin'ny fahevitra ka hatramin'ny mendinin'ny fahafito, dia misy zavatra vitsivitsy tiako tsiponina eo. De inona ho izy? Manana fonenana masina Andriamanitra. Manana tanàna izy, manana fonenana izy. Zany mitatsika eto. Ary ao amin'izany tanàna misy fonenana zany, misy ony ao, ary ny sampana ozy de mampifaly ny tanànan'Andriamanitra. Misy rena rano. Zany ny sary hitan'ilay mpanoratra. Toa tahaka ny mahita tanàna tsara tareo nenan'Andriamanitra izy, ary ao anatin'izany tanàna zany misy ony, misy rena rano mandeha, ka ny olona ao tanàna de mifaly amin'izany rena rano zany. Sary mahafinaritra. Ny poety moa ry havana manana maso tsy tahaka ny masontsika indraindray. Ny azy manko na de ravikazo mifampikasoka aza, hira ny fandrenesan'le fikasokasoany. Ary eto de hitatsika hoe lay mpanoratra mahita tanàna tsara tarehy. Andriamanitra ny moninao, ary iny misy ony mamakivaky ny tanàna. Zany no hitany eo, ary lay ony ve toa mahita ny mponina ao tanàna mifaly eny amoron'lay reny rano izy rehetra. Mampifaly azy lay ony. Arovan'Andriamanitra io fonenan'io, zany no mba hitatsika eo, misy ony ao, ary arovan'Andriamanitra io tanàna io, fonenan'Andriamanitra io tanàna io. Ry havana, fifaliana ao antsika ny mahafantatra fa lay ony ao amin'ny fonenan'Andriamanitra io Kristy ihany io e, zay mino aho izy ison'ny rano velona miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay, tenin'ny tompo izany. Ary amboniny zany
voalaza ny soratra masina amin'ny Efesianina toko faharoa fa hoe isika dia nataon'Andriamanitra ho fonenany noho ny fanahiny ao anatintsika. Nanjary fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy isika. Ny olona zay nanaiky an'i Kristy, manana an'i Kristy velona ao anatiny, de misy fifaliana miboiboika ao anatiny ao, misy firavoravona ao anatiny ao, ary ndraindray mahavarina ny olona azy hoe ary ny olona ato falifaly lava e. To ohatrany tsy mba lalovam-pahoriana mihitsy ny fiainany, ry havana. Ny vokatry ny fanahiny ka fitiavana sy fifaliana, ary zany ny ifaliantsika. Rehefa tonga fonenan'Andriamanitra ianao, manjary fonenan'Andriamanitra ianao, dia mitoetra ao anatinao ao ny fanahan'Andriamanitra. Ary zay olona manatona anao to tena mahatsapa hoe misy zavatra hafa mihitsy miboiboika avy ao am-pon'iny olona iny, avy ao am-bavan'iny olona iny. Teny mpifaliana, teny fampiononana, teny avy amin'ny Kristy no avy ao aminy. Fonenan'Andriamanitra ne izy. Andriamanitra no ahofovoany ho izy. Ary eto misy fiteny ihany milaza hoe mitabataba ny firenena samihafa, mikotrokotroka ny fanjakana maro. Zany zavatra hita. Zao nefa ireny rehetra ireny de hoy izy amin'ny andininy fahasivy hoe mampitsahatra ady hatramin'ny faran'ny tany Jehova. Toahatsiarovantsika zavanitranga teo amin'ny fireneny Israely zany. Satria zao aneny voasoratra hoe firenena samihafa mitabataba, fahavalo mampitahotra, nefa nampitonen'Andriamanitra izany. Raha jerentsika ny tantara tany tantaran'i Josafata, ao amin'ny tantara faharoa toko faharoapolo, ny andininy faharoa amby roapolo, de ahitantsika izao teny zao. Tantara faharoa, tantarany any amin'ny Josafata io, toko faharoapolo. Zao no hitantsika ao. Mahafinaritra loatra tantara io satria nampitahory ny firenena Moabita sy ny Amonita ary ny firenena Edomita Josafata. Fantany fa fahavalo mahery ireo, tena sarotra tokoa ny mandresy azy. De zao ny voasoratra amin'ny toko ny andininy fahatelo hoe de natahotra Josafata ka nanatrika tsara hitady an' Jehova sady niantso andro fivadiakanina ho an'ny tanin'ny Joda izy. Inona ny antony? Mahery be ireo fahavalo ary mirondrona mihitsy ny ranomasina mampitahotra ireo. Zao nefa iza ny mba tokony Josafata? Iza ny azy ny mba tokony? Jehova ny tokony. De inona no zavatra nitranga nivavaka Josafata? Ry Jehova Andriamanitry ny razanay io, tsy ianao va no Andriamanitra any an-danitra? Eny ianao ny mpanapaka amin'ny fanjakan'ny jentilisa rehetra, ary eo an-tananao ny hery sy ny fahefana, ka tsy misy mahasakana anao. De hoy ihany ny tombavaka nataony, ry Andriamanitra io, izahay de tsy manan-kery hanohitra ireo olona betsaka ireo, zay avy amelenay, ko tsy hitanay zay ataonay, fa ianao no andrandrainy ny masonay. Izany no fahatokin'ny olona matoky an'i Jehova. De inona ny vokatr' zany? Nideran'Andriamanitra ny olona. Nivavaka ny olona, nanankalazan'Andriamanitra izy, de hoy ny voalaza hoe ary raha vao nanomboka nioby sy nidera ireo, de nasiany Jehova otrika hamely ny taranaky Amona sy Moaba, sy ny avy any an-tendrombohitra Seira, izay avy hamely ny Joda, ka de resy ireo. De nitsangana ny taranaky Amona sy Moaba namely ny avy any an-tendrombohitra Seira, ka namono sy nandringana azy, ary noho ny voaringany ny mponina tany Seira, de nifandringana kosa izy samy izy. Izany ny fomba n'Andriamanitra. Miaro ny olona izy, ka ireo fahavalony zay avy andringana, avy amono any Joda ireo, rehefa nivavaka Josafata, rehefa nitaraina tamin'i Jehova izy, de nanjary ny fandringana nereo hoe izy fahavalo ihany ny fandringana tao. Ary tamin'ny andron'i Josafata zay, fa tamin'ny andron'i Ezekia kosa, raha tonga ny miaramila ny Sankeriba hamely azy, de nitaraina tahaka zany koa, nitaraina tahaka zany koa Ezekia. Ary rehefa nitaraina tahaka zany Ezekia, inona ny zava-nisy? Ny andininy 5:telopolo amin'ny mpanjaka faharoa toko 7:20. Ary tamin'io alin'io de avy lay anjelin'i Jehova ka namely olona 5,000 alina sy ray hetsy tao atobon'ny Asirianina. Ary noho ny maraina koa vao nifony olona, de hita fa indreo efa maty avokoa ireo. Andriamanitra no niady ho azy. Andriamanitra no aro antsika
ho ny salamo vao nyvakina teo. Ry havana, inona ny tokonao am'izany? Raha Jehova marina no Andriamanitra ao, ninona zavatra mitrangy Jehova hiady anareo, ianareo kosa angina. Izany ny tenin'Andriamanitra. Asan'Andriamanitra ny miaro ny olony, asan'Andriamanitra ny mampahery ny olony. Na inona fahavalo mitsangana hamely anao, rehefa miaraka am' Jehova ianao, aza matahotra, aza mangovotra, fa le Andriamanitra ao no Andriamanitra Josafata, ny Andriamanitra ao no Andriamanitra Ezekia. Izy no iado anao, ianao kosa hangina. Ary ny moatsy ny tompo ve no nilaza indroa mombanao mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana zao tontolo zao. Ary ny vokatry zany fandreseny Jehova ny firenetsamihafa zany, de izao no izy: hasandratra amin'ny firenetsamihafa aho Jehova, hisandratra amin'ny tany rehetra aho. Ry havana malala, zao no afatra mitsaraka ao koa fantatrareo fa izany Jehova io Andriamanitra, hisandratra any amin'ny tany rehetra aho. Jehova tompony maro no anaran'ilay momba antsika, ony andininy faraiky ambiny folo, Andriamanitra Jakoba no aro antsika. Izany namarany ny mpanao salamo azy, fampaherezana anao, fampaherezana ny mponina tamin'ny tany, fampaherezana ny Israely zay natoky an Jehova, fampaherezana ny Israely zay manana an Jehova ho arony, ho mpamonjy azy, ho ero azy. Na ny ranomasina ny orondrona, na ny firenetsamihafa no ioko amely ny Israely. Ianao ry Israely eo, an Jehova ianao, mitsahara. Ako fantatrao fa Jehova Andriamanitra ao ny Jehova Andriamanitra, ary tsy misy tahaka azy. Ary noho izany, afatra ao antsika rehetra koa, lay Jesosy Kristy mpamonjy atsika, herintsika, aro antsika, no milaza amitsika hoe: indroa momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana zao tontolo zao, ko na irondrona aza ny ranomasina isamboaravoara azy izy, izao ny teniny Tompo, aza matahotra anareo. Indroa momba anao mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana zao tontolo zao, ny tahotra ve? Miverina imbetsaka ao amin'ny tenin'Andriamanitra ny hoe aza matahotra. Raha mbola mandeha amin'ny fahamarinana ianao, raha mbola Kristy marina ny miara-dalana aminao, raha izy marina ny mbola ao anatinao, ary raha ny fiainanao mbola entinao miaraka aminy sy manompo azy, aza matahotra fa miaraka aminao izy. Toko antsika ny salamo fahaenina amby efapolo. Andriamanitra no aro, hero antsika, mpamonjy morazo indrindra amin'ny fahoriana izy. Ry kristianina malala, sairan-tsaina ny maro fa ianao miaraka amin'ny Tompo, izao no teniny aminao anio. Ry malagasy eo, raha miaraka amiko ianao, aza matahotra fa izao no aro hery ho anao, izao no mpamonjy anao, fa izao ihany aoka tsy saraka amiko ianao. Fa na isamboaravoara sy rondrona aza ny ranomasina zao tontolo zao, nosy Madagasikara, aza matahotra ianao fa mombanao aho izy, ary aza mierikerika fa nafaizao n'Andriamanitra. Saingy izao hoe manaiky ara-dalana amin'ny Tompo ve isika? Enganie, ka anaraka ny Tompo isika mba ho arovany, ho tahiny, ho tantanany, de ho fifaliana ho antsika miaraka amin'ilay Jehova Andriamanitra, lay Kristy aro, hery, mpamonjy atsika. Ivavaka isika. Saotranao zay Tompo noho ny teninao. Ampoanay tokoa mako ny teninao Tompo. Assurance antoka ho anay zany teninao zany, misy saotra ry Tompo malalana eo. Ampioary ny fonay atoky hiankina aminao, ary aza mamela ny fanahinay io zongozona, fa azony ny tananay mpamonjina eo, azony ny tananay mba hiaraka aminao isan'andro zahay, de ho voninahitra amin'ny fiainanay. Amin'ny anaranao nanaovanay izany vavaka izany. Amen.